mampitondrain'Andriamanitra kanefa izay mampanompon'Andriamanitra mapastera mipastera dia tsy tompo ny teny izy fa natao mampitondrana afatra fotsiny ihany toy ny boriky mona miteny toy ny vato ampitenen'Andriamanitra toy izany ny pastera kanio zany raiso ny fifaliana izay afatra rehetra omen'Andriamanitra anao. Alleluia. Hianatra ty mariny ity lohahevitra anankiray makasika ny atao hoe ny fahatezerana ho avy. Zay lohahevitra zay dia tena lohahevitra anankiray goafa ary tokony fantatry ny fiangonana indrindra fa fiangonana zay maniry ny fanjakan'Andriamanitra. Ny fahatezerana ho avy inona moa zany? Ahoana ny fampianaran'ny Baiboly makasika an'izany lohahevitra fahatezerana ho avy zany? Ndao ry araka amiko amin'ny tenin'Andriamanitra amin'ny filazantsara ny Mateo 3:7 dia hovakitsika misesy miadana tsara dia mandray ny tenin'Andriamanitsika. Filazantsara ny Mateo ny 3 andininy 7 atrery amin'ny andininy 12 amin'ny agnaran'i Jesosy no amakiko ny tenin'Andriamanitra averiko Mateo 3 andininy 7. Fa nono nahitan'ny fariseo sy ny sadoseo maro nanatona ny batisan'i Jaona dia hoy Jaona taminy, ry taranaky ny menarana, iza no nanoro-hevitra nareo andositra ny fahatezerana ho avy? Koa mamoaza vo miendrika ny fibebahana ianareo, ary aza manao anakapo hoe manana ny Abrahama ho raina izahay, fa lazaiko aminareo fa Andriamanitra mahay manangana zanaka ho an'ny Abrahama avy amin'reto vato reto. Ary indro efa mipetraka eo amin'ny fototry ny azo sady ny famaky, koa ny azo rehetra izay tsy mamovoa tsara dia ho kapaina ka atsipy ananaty afo. Izaho tokoa dia manao batisanareo amin'ny rano amin'ny fibebahana, fa lay avy aoriako mahery noho izaho ka tsy mendrika hitondra ny fehikapany azy aho. Izy no anao batisanareo amin'ny fanahy masina sy ny afo. Eny an-tanana ny fikororoana, ary izy anadio tamteraka ny eo am-pamolona, anaongana ny varitritika ho ao an-tsokotra, fa ny akofa ho dorana amin'ny afo tsy mety maty. Ny filazantsarany Mateo 3 izay novakina tamintsika dia maneho vanim-potoana lehibe nanaovany Jaona mpanao batisa vahoaka maro. Raha mamaky sika amin'ny andininy 7, amin'ny andininy 4, andininy 5, aseho ny tenin'Andriamanitra fa ny olona maro avy any Galilea, Judea sy amin'ny faritra maro samihafa dia tonga nanatona mba ho ataon'ny Jaona batisa. Tonga ihany koa ny fariseo sy ny sadoseo izay nanatona mba ataon'ny Jaona batisa. Ny fantaniana napetraky ny Jaona tamin'izy ireo dia hoe iza no nanoro-hevitra nareo andositra ny fahatezerana ho avy. Averiko, iza no nanoro-hevitra nareo andositra ny fahatezerana ho avy? Ry afana, Andriamanitra tokoa no manoro-hevitra antsika
mba andosiratsika ny fahatezerana ho avy. Boky ny Hebreo toko 1:1 andiny ny 7 amin'ny agnaran'i Jesosy. Finoana no nanamboarana ho azy samby fiara amonjena ny ankonany, fa natao aty izy rehefa notoron'Andriamanitra efitra ny amin'ny zavatra tsy mbola hita. Izany no nanamelona izao tontolo izao sy nahatongavany mpandova ny fahamarinana araka ny finoana. Iza no nanoro hevitra anareo John? Tsotra ny valiny, Andriamanitra no manoro hevitra ny olona mba andosirany ny fahatezerana ho avy. Hebreo 1:20 dia ahitantsika Noa natahotra rehefa notoron'Andriamanitra hevitra ny amin'ny zavatra tsy mbola hita. Riafana mazafy zany fa Andriamanitra no nanoro hevitra Noa mba andosirany Noa mianakavy ny fahatezerana zay niatra tamin'izany fotoana zany. Genesis 7:20, Genesis toko 7:20 andiny 12 hatramin'ny 15 amin'ny agnaran'i Jesosy. Ary hoy izy rola tamin'ny Lota, mbola manana atokova ianao, dia izay vinantonao lahy sy izay zanakao lahy sy izay zanakao vavy nazovinazovy anananao an-tantanàna, into miala amin'ity tanàna ity, fa ho rafanay ity tanàna ity, satria efa lehibe ny fitarainany eo anatreny Jehovah, ka dia naniraka anay Jehovah ndrava azy. Ary nivoaka Lota ary niteny tamin'ny vinantony izay efa anambaty ny zanany vavy, ka nanao hoe mienga miala amin'ity tanàna ity, fa ho ravan'i Jehovah ity tanàna ity. Fa nataony vinantony ho tahaka ny mpanao fasifazy izy. Ary noho ny maraina koa ny andro, nandondona ny Lota ireo anjely, ka nanao taminy hoe mienga, eto ny vadinao sy ny zanakao roa vavy izay eto, fa andrao mba haringana ianao noho ny eloko ny tanàna. Andriamanitra ihany koa no nanoro hevitra ny Lota izay nipetraka tao Sodoma sy Gomora tamin'ny alalan'ny anjely, ary nanome baiko azy ireo mba hiala ao amin'ny tany Sodoma sy Gomora, fa ho ravanay ity tanàna ity. Hoy ilay anjely. Ireto olona tao Sodoma sy Gomora dia tsy nalala fa anjely reto tonga mamangy Sodoma sy Gomora reto. Riafana ny antony satria ny anjely amin'ny fotoana rehetra ny ran'Andriamanitra azy anao mission any amin'ny firenena, ohatra any amin'ny tanina arabo izy dia maka endrika arabo, any amin'ny tany Amerikana izy dia maka endrika Amerikana. Azakakitsika raha ohatra ka tsy fantatry ny reto olona tao Sodoma sy Gomora, mieritreritra hoe olona tsotra reto olona reto, zay tonga tao Sodoma sy Gomora, izay ny ran'Andriamanitra andeha mantatra hoe tena izany tokoa ve toejava misy ao Sodoma sy Gomora. Lay teny nataony reto olona ireto tamin'ilay anjely no pirofo mivaingana teo ampelantanany anjely fa tena sodomita tokoa ireto olona reto. Dia lay teny no manao hoe avoa izy alalanay azy. Dia ho Lota tsy ariralako izy, ireto olona ireto na dia Lota koa aza tsy nalala tamin'ny voalohany, ireto olona ireto dia tonga mba hivahiny hialoka tamin'ny tany keo. Aza manisy ratsy azy ireo ianareo fa manana zanaka ao, zanaka vavy zay virgine tsy mahalala aleo reo no avokako eo aminareo, ataovy zay tianareo atao aminy. Hoy Lota tamin'ny reto vahoaka Sodomita reto.
fa tsy nanaiky izy ireo ihany nava aminay ozy dia nisetrasetra tamin'ny Lota izy ireo raha vakiny amin'ny ten'Andriamanitra fa le anjely niaro any Lota ary tena nety ny farafarana ary nanosika ny Lota mitirana ao anatin'ny tokantrano. Dia izao no ten'ireo anjely baiko nenay ozy Andriamanitra maniraka anay ry Lota izay anananao rehetra hoeto mivoaka amin'ity tanàna ity fa horavana ity tanàna ity, tena horavana ity tanàna ity. Andriamanitra no nanoro-hevitra ny Lota tamin'ny alalan'ny vavany anjely. Iza nanoro-hevitra anareo ho ijonona mpanao batisa tamin'ny Fariseo sy Sadoseo? Ry havana, Andriamanitra no nanoro-hevitra, Andriamanitra nanoro-hevitra, Andriamanitra nanoro-hevitra tamin'ny alalan'ny vavan'ireo anjely. Ary raha mbola mitarehitrehitra izy no maraina ny andro dia hoy ny Baiboly manao hoe raisy ny anjely tamin'ny tanany ary dia noentiny voaka mivanareo. Alleluia. Ao amin'ny bokin'ny Jona 3 amin'ny 1:1 hatramin'ny 4 Andriamanitra ihany koa nanoro-hevitra any Ninivita tamin'ny alalan'ny Jona. Dia hoy Andriamanitra amin'ny 1:1 Jona 3 mandehana ianao torima makivaky amin'ny tanàna ambarao amin'ny olona rehetra fa rehefa afaka 40 andro horavako Ninive. Andriamanitra no nanoro-hevitra, Andriamanitra no manoro-hevitra. Ry havana, tena misy ny fahatezerana ho avy. Apokalipsy 4:12 amin'ny agnaran'i Jesosy. Apokalipsy 4:12 hatramin'ny 17. Ary nahita aho rehefa novany ny tomboka izay fahenina dia nisy hororotany mafy tonga mainty tahaka ny lamba volonosy fisaonana ny masoandro, tonga tahaka ny ravoko ny volana, ary ny kintany lanitra dia niraraka tamin'ny tany toy ny aviavy manitsana ny voany mata raha ozongozon'ny rivotra mahery izy, ary lasa tahaka ny taratasy voarona ny lanitra, ary ny tendrombohitra sy ny nosy rehetra dia nafindra ny ala tamin'ny fitoerany. Ary ny mpanjaka ny tany filoha io, ny lehibe ny gouvernement io, premier ministre io, ny mpifiarivo, chef district, chef de région, sénateur, mpanan-karena, lehilahy mahery, mba amin'ny andevy rehetra sy ny tsy andevy rehetra niery tao amin'ny lavaka sy tao amin'ny vatolampy eny amin'ny tendrombohitra. Ary izy tao amin'ny tendrombohitra sy ny vatolampy mianjera aminay afeno izay amin'ny tavan'ilay mipetraka amin'ny seza fiandianana sy amin'ny fahatezerany zanak'ondry, fa tonga ny andro lehibe ny fahatezerandreo ka iza no mahajanona. Tena misy ny fahatezerana ho avy, tena mampiroro, mampitahotra ny mpanjaka, ny lehibe, fiarivo, mpanan-karena, andevy tsy andevy, niery tao amin'ny vatolampy, ary niantso izy ireo mba anafena ny vatolampy azy, satria tonga ny andro lehibe fahatezeran'Andriamanitra. Natahotra izy ireo. Tena misy ny fahatezerana ho avy. Ino moa zany hoe fahatezerana ho avy zany? Misy teboka anankitelo reto izay entin'ny Baiboly maneho amintsika inona marina moa ny atao hoe fahatezerana ho avy. Ny hoe fahatezerana ho avy, anankiray voalohany dia lazain'ny Baiboly fa fampisehoana ny fitsara marin'Andriamanitra, fampisehoana
ny fitsara-marin'Andriamanitra zany natao hoe fatezerana ho avy. Romanina 2:4 sy ny 5 mamaky tenintsika. Amin'ny agnaran'i Jesosy samavonao ny areny famirampanany sy ny fandeferany ary ny faharipony, satria tsy fantatao fa ny famorampanan'Andriamanitra dia mitaona anao hibebaka, fa ny ditranao sy ny fonao tsy mibebaka no iraketanao fatezerana ho anao amin'ny andro fatezerana sy fampisehoana ny fitsara-marin'Andriamanitra. Inona moa natao hoe fatezerana ho avy? No hoe fatezerana ho avy dia lazain'ny Baiboly manao hoe fampisehoan'Andriamanitra ny tena fitsarana marina. Averiko, fampisehoan'Andriamanitra fitsarana marina. Salamo 7:1. Salamo 7:1, 2 amin'ny agnaran'i Jesosy. Mpitsara marina Andriamanitra. Eny Andriamanitra zay testo isan'andro, raha tsy pepahana izy dia nasany sabany, efa manenjana ny tsipikany izy ka manamboatra azy. Ireo dia kendreny amin'ny fiadiny mafata 5:3 ary ny zana tsipikany ataony mirehatra. Mpitsara marina Andriamanitra, tsy mpitsara tsy marina Andriamanitra. Fa Baiboly dia mampianatra hoe mpitsara marina izy. Amin'Andriamanitra tsy mba misy fitsarana tsy marina, tsy mba misy fitsarana mandeha solika kolikoly na fahalalana ny olona. Fa ny fitsaran'Andriamanitra dia fitsarana marina, ary ny fatezerana ho avy dia fomba iray anehoan'Andriamanitra amin'ny olombelona rehetra fa tena misy ny fitsarana marina ataon'Andriamanitra. Halleluja! Amin'ny fitsara marina ataon'Andriamanitra tena rindran'i Jesosy Kristy Andriamanitra ho mpitsara ny olombelona rehetra. Jaona 5:20-20, Romanina 5:4-20, Asan'ny Apôstôly 10:12-20. Asan'ny Apôstôly 10:12-20. Amin'ny agnaran'i Jesosy. Ary izy nandidy anay hitory amin'ny olona ka nambara fa izy na Jesosy no voatendren'Andriamanitra ho mpitsara ny velona sy ny maty. Amin'ny fitsara marina zay ataon'Andriamanitra dia nanendry an' Jesosy Kristy Andriamanitra ho mpitsara amin'izay fotoana izay. Riafana, ny fitsara marina Kristy, fitsara marin'Andriamanitra dia fitsarana fampisehoan'Andriamanitra ny zava-miafina rehetra. Fitsarana zay ampiariarian'Andriamanitra ny takona rehetra nataon'ny olombelona rehetra hatramin'izay faritra tsy hita matso indrindra. Mateo 2:9-30. Mateo 2:9-30, 7-30. Amin'ny agnaran'i Jesosy ary lazaiko aminareo fa mpamoana ny olona miandro fitsarana noho ny amin'ny teny foana rehetra zay ataony. Ny teninao ny hanamarinana anao ary ny teninao no hanamelohana anao. Ampamoana ny amin'ny teny rehetra naloka ny vafanao, na tamiafina zany na tankiariary zany, mety ho teny ratsy zany, mety ho teny fanakianana zany, mety ho fitsikerana zany,
mety fanamafona fanaovana tsinitsino zany fa amin'ny fitsarana marina Andriamanitra ampamoany amin'ny olona rehetra ny am'teny izay naloaka ny vavany. Teninao ny anamarinana anao, teninao ny anameloana anao, fa io no atao hoe fitsarana ampamoana ankiariary izay nataony olombelona rehetra. Marika toko faefatra andininy roa amby roapolo. Marika toko faefatra andininy roa amby roapolo. Amin'ny agnaran'i Jesosy, fa tsy misy takona izay tsy ho hita na miafina izay tsy aseho. Tsy misy takona izay tsy ho hita, tsy misy miafina izay tsy aseho. Korintiana faharoa toko fadimy andininy fahafolo. Korintiana faharoa toko fadimy andininy fahafolo. Amin'ny agnaran'i Jesosy, fa isika rehetra dia samy tsy maintsy ho hita toetra miariary eo amin'ny fitsaran'i Kristy, mba handraisan'ny olona rehetra zay zavatra nataony tenany dia araka zay nataony, na ratsy na tsara na ratsy. Aseho miariary amin'ny fitsaran'i Kristy izay zavatra rehetra nataon'olombelona, na ratsy zany na tsara zany. Ary amin'izay fotoana izay andre feo tsy dia mahafinaritra loatra ny olona maro. Hanondro Andriamanitra amin'ny fotoana io manao hoe ianao mbola mpanompo sampy ianao, ianao mbola mpitsaikatsaika ianao, ianao mbola mpisototoka ianao, ianao mbola mpivoka sigara ianao, ianao mbola mpihinana paraka ianao, ianao dia petsara velatsia ianao, ianao dia tsy manam-pitiavana ianao, ianao dia izao, ianao dia izao, ianao ariary ny mombanao rehetra amin'ny fitsara-mariny Kristy. Zay le fatezerana ho avy, fanehoan'Andriamanitra ny kiariary ny zavatra rehetra nataoko sy nataonao. Zay ny tenenako aminao matetika manao hoe ho maro ny olona voafitaka na dia mipasitera azy, maro ny olona voafitaka na dia mipaminany azy. Tsy izay teneny vavako, tsy izay maizy anketiny, fa izy aho amin'ny fitsarany Kristy. Mety mandoka ny olona pastera tsara, mety mandoka anao ny olona fa olona tsara sy mendrika ianao, fa mpamoany ianao amin'ny fitsarany Kristy ny momba anao rehetra hatramin'izay tsy fantatry ny vadinao io azy, izay tsy fantatry ny zanako sy tsy fantatry ny vadinao. Avoako zany tantarana fitsarana marina. Mpitoroteny 12 andininy 13 amin'ny agnaran'i Jesosy. Mpitoroteny toko 12 amin'ny andininy 13 sy ny 14 amin'ny agnaran'i Jesosy. Rehefa re izany rehetra izany dia izao ny farany teny: Andriamanitra no atahory didiny tandremo, fa izany tokony ataon'ny olona rehetra, fa ny atao rehetra dia hoentin'Andriamanitra amin'ny fitsarana ny zava-miafina rehetra na soa na ratsy. Tsarain'Andriamanitra ny zava-miafina ny fiangonana, tsarain'Andriamanitra ny zava-miafina rehetra. Fatezerana ho avy fampisehoana fitsarana ankiariary. Salamo 7:30 andininy fafito. Salamo 7:30 andininy fafito hatramin'ny andininy fafolo. Amin'ny agnaran'i Jesosy, aiza no alako amin'ny fanahinao, aiza no andosirako seho anaty ianao, na dia miakatra nan-danitra zao dia any ianao, ary na dia manao ny fiainatsita ho fandriko azao dia indro any ianao, na dia maka ny elatry ny maraina zao mba hitoetra anamparany ranomasina dia mbola entiny tananao ihany aho, ka na dia izany aza sy ny azo ny tananao ankavanana.
ary na dia hoy zaho azy aoka ny maizina narona ary aoka ny mazava manodidina ho toy ny alina tsia fa ny maizina aza tsy mahamaizina anao fa ny alina dia mazava toy ny andro ihany ka sahala ny mazava sy ny maizina. Aiza anao ndosirako, aiza ny alako, ho any ambany any ianao, ho anatendrim-bohitra any ianao. Zany hoe tsy mikonty mihitsy zay fahaizako, tsy mikonty mihitsy ny fananako vola, tsy mikonty misy zavatra tsy vitan'ny volanao, misy zavatra tsy vitan'ny fahaizanao, misy zavatra tsy azonao anehoana ny maizy anao. Anao tinella ve, anao tranambalitany ve, hoy Andriamanitra anona moako azy. Ao am-boky ny Amosy 7:5 hatramin'ny 4. Amosy 7:5 vakina amin'ny agnaran'i Jesosy. Na dia miposesika na ny fiainany tsy hita azy izy, ano no analany tanako azy, ary na dia miakatra nan-danitra azy izy, ano no ampidinako azy, ary na dia mierana ny tampony Karmela azy izy, dia ano no tadiavako sy angalako azy, ary na dia manafy tena any ambany ranomasina azy izy mba tsy ho hitan'ny masoko, ano no andidiko ny mena rana naikitra azy, ary na dia lasako baby eo alohan'ny fahavaliny azy izy, dia ano nandidiko ny sabatra kamono azy, ary ampanandriniko azy ny masoko atonga loza amin'ny fatsiso. Lozany tsisy azo andosirana. Fitsarany tana nge azon'ny olona andosirany, fitsarany olombelona nge azonao andosirany, fa ny fitsaran'Andriamanitra zava-dozo zany, tena zava-dozo. Fatezerana ho avy, fampisehoan'Andriamanitra, fitsara marin'Andriamanitra. Dia hoe amin'ity amin'ity marany ity manao hoe mandosira, mandosira, mandosira ny fitsarana ho avy ianao. Faharoa, ny fitsarana ho avy ihany koa dia fomba anankiray entin'Andriamanitra maneho ny fandevonan'Andriamanitra ny zavatra rehetra zay noharin'olombelona rehetra teto amin'ity tany ity. Petera 2:7. Petera 2:7. Amin'ny agnaran'i Jesosy, ny tompo tsy mahela miteny fikasana, araka zay taon'ny sasany fahelany, maro-po aminareo izy ka tsy tiany izy ho very, fa ho tonga ny fibebahana ny rehetra, fa ho avy tahaka ny mpangalatra ny andron'ny tompo, ary amin'izany lanitra dia ho lasa ny firimoromona mafy, ary ho levon'ny afo ny tenany zavatra rehetra, ka ho dorana fokontany sy ny asa izay eo aminy. Faharoa, ny fatezerana ho avy, io no andevona ny tenany zavatra rehetra. Ry havana izay hitantsika mamirapiratra, tsara, masotoka, mateoty, manipana, ho toran'Andriamanitra reny, ho toran'Andriamanitra reny, ho lefon'Andriamanitra reny amin'ny fatezerana ho avy. Zay mahatonga antsika Jesosy mamonjy tsy mametraka ny fotsika amin'ity tany ity, ho levony ity tany ity, fa ny tsika fiainana mandrakizay ao amin'i Jesosy Kristy. Fantany dia ho levo, trano dia ho levo, sy ny asa rehetra zay eo aminy. Jesosy dia niteny filazantsara Mateo 4:20, ny tany dia ho levo, lanitra sy tany dia ho levo, fa izay manao ny sitrapon'Andriamanitra no maharitra mandrakizay. Ho levon'Andriamanitra ity tany ity, zany natao hoe fatezerana ho avy, fampisehoan'Andriamanitra, fandevonan'Andriamanitra ny tany
tany sy zavatra rehetra misy eo aminy tahaka nataon'Andriamanitra tamin'ny Sodoma sy Gomora. Nanoratra trakta anankiray izay tsy azo antonoana ireto ray aman-drentsika reto. Ilay pasika ray Martinika, tora-pasika Mateo dia Martinika. Betsaka ny mpizahatany torista tonga tao Martinika, tao anatin'ny filalaovana indrindra ny olona satria vakansa ny andro. Naniraka mpitoroteny Andriamanitra hitoroteny tao Martinika, fa le général mpampiditra olona ao amin'ilay nosy nanafonja an'ilay mpitoroteny. Dia naniraka missionnaire anankiroa avy ao Canada indray Andriamanitra mba hitoroteny Andriamanitra tao Martinika. Dia olona généraly papier azafady avaizay anareo, inona ny antondianareo eto Martinika. Dia le rahalahy missionnaire mpitoroteny zay tompoko, Andriamanitra naniraka anay ho eto Martinika hitory ny filazantsara amin'izao fotoana izao. Dia le généraly tsy mila fitoriana filazantsara mponnosy ao anatin'ny filalaovana zay amin'izao fotoana izao, tsy m'intéressé anay zany, tsy ilainay torotany. Dia eto missionnaire reto, monsieur le général, sao dia mba tsy mety zany fa zay ny irak'Andriamanitra, tia ny taratasinay a, tia ny papienay ara-dalàna avy any Canada zay, ho avy eto toro filazantsara. Naozy eo anareo tsy mahazo miditra. Dia naporosina ny olona tao amin'ny nosy Martinika hifaly, higoka, hanao karazana fafetafetana zay azo natao rehetra tao amin'ny nosy. Riafana hoy Andriamanitra tamin'ireto missionnaire reto, miataka tamin'ity nosy ity nareo ary raha azo atao tao faran'izay iaingana indrindra ny hafanganam-pandehany sambonareo, mialanareo tapitra ny famindrapon'Andriamanitra. Tonatsetroka ny tendrombohitra ho Sera-Daoda, dia nandefa manam-pahaizana mitondra paray nametraka. Normal tsisy problème, tahaka nandavanandro ihany misy setroka ny tendrombohitra, misy zavona comme d'habitude. Andriamanitra efa miteny tamin'ny mpitoroteny miataka ta any amin'ny 20 kilometatra. Riafana dia nanesoeso ny mpitory filazantsara ireo olona tao amin'ny nosy Martinika, ny sotro ny goka, ny enena zavatra matomelona, ary dia nalaina ny koso natonona tamin'ny hazo fijaliana ho fanesona ny mpitoroteny. Tezitr'Andriamanitra nanomboka niakatra ny setroka, niakatra ny setroka, niakatra ny olona variana, nitsinjaka nanao zay azo natao rehetrarehetra. Napokan'Andriamanitra ny volcan any amin'ny 20 kilometatra manodidina rehetra. Toran'Andriamanitra tao pony Martinika rehetra, afa-tsy ilay mpitoroteny tany ambany lakavy zay ny fonjana, zay any novelona, sisan'izay maty avy to amin'ny alalan'ny afo zay nalefan'Andriamanitra. Riavana fatezeranao avy fandevonan'Andriamanitra ny tena ny zavatra rehetra. Matitoko fa vito amin'ny 1:20, 2:20, 2:30 amin'ny agnaran'i Jesosy. Tsy izay manao any koe tompoka niditra ny fanjakany lanitra, fa izay manao ny sitrapony raiko any an-danitra. Marina anao amiko amin'izany andro hoe, zany hoe tompoka tsy efa naminamy tamin'ny anaranao fa izay, tsy efa namoaka devoly tamin'ny anaranao fa izay, tsy efa nanao asa lehibe maro tamin'ny anaranao fa izay, ka dia ambarako aminy maromarina hoe tsy fantatra kory ianareo atzay miala amiko ianareo tanao eloka. Zava-dozy amin'izany fotoana zany dia araka ty teny ity manao hoe maro no hiteny amin'i Jesosy manao hoe Jesosy io
Izay ange ka efa naminany tamin'ny anaranao profeta ange profeta aho taminany aho maro ny teny efa nitoriteny tandalambe izay efa nanao asa mahagaga maro izay paster io tena paster io fa ho lavin' Jesosy ho lavin' Jesosy zany no itenenaka aminao foana matetika manao hoe aza voafitaka amin'ny fihetsika ety ivelany igny azamboamboariny bon devant aty azoko amboarina ato ataoko tsara ty ivelany aty alo mety manao fihetsika aminao mety ho tsara aminao miarapanao manao fa zao nao anatinao ao tena hitan'Andriamanitra lony ao talana ny ao aratsy ketra aratsy mpana ke tsara velatsy zany Jesosy mabonjy maro manerana ny Madagasikara atamy pastera sy vady pastera ke tsara velatsy very ny maizany Jesosy mamonjy very ny famasina very ny an'Andriamanitra very ny fahasoavana fiarana amin'ny fiatsaram-bela tsisisa zany zao hitatsika amin'izao fanambo renatsika zao aza sotoka amin'ny resaka ty velany aza sotoka anaty velany ho asehoan'Andriamanitra ny maizy anao ho asehoan'Andriamanitra maizy aho tsy ny fahaizako miteny tsy ny fahaizako miresaka tsy fahaizako fa inona mipetra tanatiko manahoana ny maizy aho naminany tamin'ny anaranao izay tena miteny tsy fantatro mpanao asa mpamoaka devoly mpanao asa fahagagana fa ho lavin' Jesosy ho lavin' Jesosy Kristy zany natao hoe fatezerana ho avy fahatelo ny fatezerana ho avy ihany koa dia ny fanipasan'Andriamanitra an'ireo olona rehetra tsy manana an Jesosy na iza any amin'ny fahaverezana Apokalipsy 20:10 Apokalipsy 20:10 Apokalipsy 20:12 amin'ny anaran'i Jesosy ary ny devoly izay namitaka azy dia natsipitana amin'ny fariafy solofara izay misy ny pipity sy ny mpaminany sandoka koa ary nampijaliana andramanalina mandrakizay ireo devoly satana mpaminany sandoka sy ny pipity ireo aloha tsipy voalohany amin'ny fatezerana ho avy fanipazana ireo zay tsy any Jesosy any amin'ny afo sy solofara 20 amin'ny anaran'i Jesosy ary nahitany maty aho na lehibe na kely tsangana teo alohan'ny seza fiandianana no velarina ny boky nisy boky raiky ny velarina dia boky ny fiainana izany ary ny maty teny tsaraina araka zay zavatra voasoratra tao anatin'ny boky araka ny asany avy ary ny ranomasina dia namoaka ny maty tao aminy fahafatesana sy ny fiainatsita namoaka ny maty tao aminy dia samy notsaraina araka ny asany avy izy ary ny fahafatesana sy ny fiainatsita dia natsipy tamin'ny fariafo izany fahafatesana faharoa dia ny fariafo ary nisy tsy hita voasoratra tao amin'ny boky ny fiainana dia natsipy amin'ny fariafo fatezerana ho avy fanipazana ireo zay tsy any Jesosy rehetra ireo zay tsy nandray any Jesosy ireo zay tsy manana n'Andriamanitra teo amin'ny fiainany ary eto dia
miteny aminao hoe mampiariary zany fa tena misy ny fahaverezana. Misy ny fahaverezana izay anipazan'Andriamanitra ny olona rehetra izay tsy manana an' Jesosy ananatin'io fariavo sy solofary io. Izay mahatonga an' Jesosy miteny Janona 3:9 tiavin'Andriamanitra indrindra zao tontolo izao, tiavin'Andriamanitra indrindra zao tontolo izao nomeny ny zanany Lioka 9:12 ovakina amin'ny 9:7. Nisy lehilahy manan-karena anankiray amin'ny anaran'i Jesosy, ny akanjo volomparasy, sorongony fotsy madinika, nanara-po fantatra isanandro tamin'ny fahafinaretana. Nisy olona malahelo ferena anankiray atao hoe Lazarosy napetraka teo amin'ny vavantiny, ary naniry mba hihinana izay latsaka tao amin'ny latabatra amin'ny mpanan-karena izy, fa ny alika kosa avy nilelaka ny feriny. Ary maty le malahelo dia nentiny anjely eo an-tratrany Abrahama, ary maty koa ilay manan-karena dia nalevina. Ary raha nijaly tao amin'ny fiainantsika izy dia ny andrandra dia nahitany Abrahama teny lavitreny sy Lazarosy teny an-tratrany. Ary izy niantoka nanao hoe, ry Abrahama raikeo mamindrafo amiko irao Lazarosy mba nompoka mitendro ny ratsan-tanany amin'ny rano mba hampangatsiaka lelako fa fatiranovanao eto amin'ity lelafo ity. Fatezerana ho avy, inona moa zany? Fanipazana ireo izay tsy an' Jesosy any amin'ny fariavo sy solofara. Ry havana, nanana maizy azy ty mpanan-karena ty a? Zay efa nahita fatina mpanan-karena, fa nahita ny fatiny mahantra, fa tsy voaisanao ny fiara cortège nandeha fa makaiza nefa ny fanany. Olona fantatr'olona ty mpanan-karena ity a, fa attention a, ny farany mikonty, ny farany mikonty. Mety nanaovana fihetsiketsehana sy ny fomba rehetra taty ivelany. Maty Lazarosy mpangataka, ngamba andro niny ihany dia efa nalevina. Fa attention, anjely mihitsy nitondra azy eo an-tratrany Abrahama, le mpanan-karena izay nitokatokafany olona taty ambony tany ery anaty afo. Vidiana lafo rano goty ray anao fahaverezana, goty ray rano ny ray mitete, fa tiranovanao ato anatin'ity lelafo ity. Ry Abrahama raiko, tena raiko ianao, omba irao Lazarosy. Ry havana, nahoana efa tranga toy izany vo anana fahatsarofatena? Iandro toe-javatra toy izany vo an'olo tena ho an'i Jesosy? Anao ianao izy Abrahama efa nahazo zava-tsoinao tany ambony tany, fa Lazarosy kosa zava-dratsy. Tsy ary Abrahama raikeo manana rahalahy dimy aho, mba ndefa sy mpitoroteny mba hitoroteny aminy, fanao avy aty izy. I Abrahama misy mpaminana angany, misy mpitoroteny any a anakorin-drano, misy pastera Rema, misy pastera Doky, misy pastera Benja, misy pastera Honoré. Alao izy inandrao. Halleluja, 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 halleluja. Fa raha tsy inandrao izy, ho aty izy
zanany zany tsy ary Abrahama raiky raha misy mijangana maty dia ino izy anao izy Abrahama misy mijangana maty any Jesosy Kristy mijangana tamaty Jesosy Kristy mijangana tankary nahoana ny olona tsy mino azy nahoana ny olona tsy mino azy fa rehefa tsy mino ny mpitoroteny zay ny rako izy aty ny toerany fatezerana ho avy fa nitazana ireo zay tsy any Jesosy amin'ny fariafo sy solofary Matio 4:20 ny anjara ho an'ny petsara velatseo izy any misy fitomanina sy ny fikitranivy Matio 5:20 miala amiko ianareo Jesosy zay voahozana ho any amin'ny afo marita mandrakizay zay vavoatra ho an'ny devoly sy ny anjeliny Isaia 4:2 ano izy kankana sy olo dia tsy mety maty ilafiany zay rehetra tongany Nomeri 9:3 koratatana Abirama mpanohatra pastera mpankala pastera mpanao tsinitsina pastera nga ianao ihany ny tokony ho enona ary Mosesy nga ianao ihany tokony ho enona ianao ihany tokony ho enona ary Arona masona ny fiangonana izy Jehova eo aminy dia ho Mosesy rapitso aseho an'Andriamanitra zay masina ho asehony zany koratatana Abirama narin'Andriamanitra velona ho any amin'ny ala mba mitandrema ihany ianao amin'ny fanakiana nataona mba mitandrema ihany so mamita teny ianao ny goûté amananao ny zanakao fanaratsiana pastera zany ny goûté amananao azy tsy manana version tsara ianao tsy manana tolotsaina tsara ianao fanakiana kritika fanambanina fanaovana tsinitsiny zany pastera zany sanatria tahaka ny biby maloto ny fahitany sasany zany zafady zany nandavako indefatra ratoandro reno efa nivavaka ozy enregistré zany resako zany nivavaka ozy ary resy lahatra fa ianao anisan'ny olona anankiray miakatra korandrano o za mantsy anazy hoe tsy mbola am'zany aho tsia président nandafo androany aho enao pastera ozy mialatsiny betsaka ny miteny amiko zay alevo iara-miasa aminao ianao ty teny reko pastera zoanao zany ianao manda dia ho za hoe non verina fantelina izy ny resaka tena mbola verina aho miresaka aminao enregistré tsara ho azavatra teneniko androany dia ho za fantely manao hoe non tira ho lafy ianao zany pastera nivavaka za nivavaka za koa mivavaka mbola tsy mandresy lahatra any tompo aloha andresy lahatra any tompo dia ho za mantsy avatoko raha mbola miteny fanefana izy zay le porofo zay le feo zay le teny miandry an'izantsika fa raha tsy miteny izy aloha tsika mijanony eto akoron-drano tsy asakasahana tsy zay tiako tsy zay riko fa Andriamanitra manenja Andriamanitra manenja zay tendren'Andriamanitra io
tonga fanefana izy miteny manao hoe paspera ambilpe miakatra anao dia o za manjamadamako hoe zay le fefaefatra tiako enona aorony entana hiakatsika ho pastera ny foibe ry afana malala tonga eto zay tsy naniry hoeto azafady tsy naniry Andriamanitra manendrana eto Andriamanitra mametaka anay eto ty ny fananareo zay porteny marina izay mampianatra ny lalana mahitsy zay nampianariny reto ray aman-dreny reto lalana tongavanao fanjakan'Andriamanitra Jesosy mamonjy mitapidrano porteny itondranao any amin'ny fiainana ka zay fijeriny hafa zay fanekena hafa zay tsy fitiavany hafa tsy mampanino zany fantatra aloha mbola mametraka anay eto Andriamanitra mametraka anay eto Andriamanitra ary porteny afoko rehetra aho amy andro ametran'Andriamanitra hitakoron-drano teneniko ny marina piriko ny fanjakan'Andriamanitra ho ampianariko ny sitrapony tompo fampianarana nampianariny sera Daoda anaka ozy izy tao tsara zay nianatra aza tombona sabatra aza manao toritena zombola ozy aza manao toritena itiavan'olona anao aza manao toritena tokatokafan'olona aza tombona sabatra zany fampianarana nomero reto ray aman-dreny reto tsy tombona sabatra tsy manao toritena antokafana anao aho tsy manao toritena angatana ny volanao aho tsy manao toritena nateranao sakafo aty amiko aho no toriteny marina toriteny marina toriteny marina torika aminao zany mety maray ianao mety tsy zakanao zany fa zany ny la vérité tiako ny fananao tonga na ny fanjakan'Andriamanitra pitoriteny 12 voalohany pitoriteny toko 12 andiny voalohany amin'ny agnaran'i Jesosy ary tsarovy ny mpanao anao amin'ny andro ny fahatandranao dia tsy mbola tonga ny andro mahory ary tsy mbola miatra ny taona zay anaovanao hoe tsy zitako izao fatezerana ho avy tena zava-misy ary mampianatra amin'ny baiboly hoe tsarovy izy ny mpanao anao tsarovy ny mpanao anao dia tsy mbola miteny vavanao hoe tsy fidinao aho zao tsy setrako zao indresy tany amin'ny hôpitaly Voltaire mpampianatra filôzofy malaza ampianarana amin'ny classe de terminale tsisy Andriamanitra ozy tsisy ozy izy Andriamanitra afaka zato taona ozy a horavako ny ozinina rehetra fanotana baiboly ny bokiko no ahely manera-tany zany ny hevitra ny Jerony Voltaire tsisy Andriamanitra ndray mandeha narary Voltaire tao anatiny hôpitaly anankiray satria filozofa malaza izy dia nikarakarainy reto dokotera reto mpianany tany ivelany fa nanomboka natsapa toe-javatra hafahafa izy may aho azy tena ohatrany may aho ohatrany may aho ohatrany misy afo zany a dia tenendy olona tao kaikiny manao hoe mba hitondra ventilatera aho tsy vitany ventilatera zany mba hitondra eau glacé aho fa tsy vitany eau glacé zany may aho tao amin'ny hôpitaly izy efa naseho an'Andriamanitra sahady hoe ianao a ringa Voltaire manivaiva sy manao tsinitsina baiboly ianao ianao mieritreritra hoe horavana ny baiboly dia ny hefitrao toran'Andriamanitra tamiavo tao anatin'ny hôpitaly kikeka izy dia ozy izy tamin'ny
kely ny mpianatra ivelanao mba atsony mpianatra notsona le mpianany tonga teo misy le professeur ahoana kay ohatrany may aho tianao hitadiavo paster aho iantso paster aho zy ny mpianany firy-taona zay ny formenao ny atotoanay fa tsisy Andriamanitra dernièrement may anao tato faty kristianina non voaka ny mpianany nakatony taony farafarany dididry Voltaire mandrapatapitra ny ainy ety ambony tany efa nitoran'Andriamanitra sady riavana iandro toejavatra ohatran'izany ve vao napakevitra ho an' Jesosy miandro toejavatra ohatran'izany ve vao an'olo-tena tsy iaho aminao ty androany ity ny andro pamonjena ty androany ity ny andro pakasitrana ty androany ity ty andrean-tanana ny fiainanao Jesosy ty amonjy anao izy ty anavaka anao izy ty anasitrananao izy ty anome fiainananao izy ty anome fiadanananao izy ty anoratra ny anaranao anatin'ny boky ny fiainana androany ihany dia vehivavy atsanganao zanak'Andriamanitra anao lehilahy zanak'Andriamanitra anao raha manaiky anao androany asa ataony mandositra ny fahatezeranao avy amin'ny alalan'ny fibebanao feno Isaia mekanao retandin-tsoratra masina eto etapitra ny orako Isaia 5:7 asain'Andriamanitra ny ratsy fanafony lalany tena iova lalana mihitsy Ezekiela 3:9 hoy Andriamanitra manao hoe mialamy lalany rasinareo Asan'ny apôstôly 2:7 mipepa miverena amin'Andriamanitra mba hamonona ny fahotanareo rehetra tena ilaina ny fipepanao no andrasan'Andriamanitra amin'ity maraina ity dia ho avy Andriamanitra andray amin'ny tanana amin'ny fiainanao ho avy Andriamanitra nomeny rano anao ho avy Andriamanitra nadio anao ho avy Andriamanitra nangana anao zanaka laso zanaka vavy ilaina mino an' Jesosy koa ianao Jaona 3:3 Jaona 2:12 zay rehetra nandray azy ny meny hery zay rehetra nandray azy ny meny hery tonga zanak'Andriamanitra dia ireo izay mino ny anarany Asan'ny apôstôly 9:3 milo an' Jesosy tompenao dia vonjena ianao sy ny akonanao tena mila minanao androany mino an' Jesosy Jesosy ny tompo Jesosy ny Kristy Jesosy ny mpanjaka Jesosy izy no irak'Andriamanitra hitondra famonjena eo amin'ny fiainanao raisy izy androany inoy izy androany ampidiro amponao izy androany Asan'ny apôstôly 4:5 hoy Felixa rehefa mafy nitoroteny zay nataony Paoly mandiha anangaloha fa raha manana fotoana aho amparika anao indray endrika ny fangatanandro izany endrika ny tsy fipepahana izany fampiamorana ny fanoratena fanapa-kevitra torina amin'ny fitsarana ho avy sy ny fahamarinana Paoly dia resy lata ihany le gouverneur fa zao miteny manao hoe Paoly aho mandeha anangaloha fa raha manana fotoana aho ampaka anao indray riavanao aza mampiemitra ny fanoloratenanao Jesosy amin'ity maraina ity mandondona maravarany fonao mirotsaka ny ranomasina ty handray anao teny aminao izy manao hoe anako zaly matoanao tamin'ny azo fijaliana zaly ny solo anao tena tiako ianao tena tiako mena fiainana ianao tena tiako mena fiadanana ianao tena tiako ianao mandondona izy aza mampiemitra ny fanoratenanao aza mitenanao manao hoe anao mbola manana rendez-vous arapitso aleo rehefa manana fotoanao aleo rehefa malalaka ao hoy aho hoe tsia mandosira ny fatezerana ho avy raisy Jesosy androany Luka 7:30 zao ny voasoratao manao hoe rehefa hiakatra tao Jerosalema Jesosy Kristy velariny ny olona ny lambany mba andehanan'i Jesosy zany ny fihetseham-po nataony reto olona reto mba andraisana an' Jesosy ny lambany no velariny fa ino mba fihetseham-ponao mba andraisanao Jesosy amin'ity maraina ity hoy aho aminao manao hoe ny fonao velaro azy
ny fonao velaro azy, ny fonao velaro azy. Roapolo na telo amby roapolo efatra amby roapolo hoy Andriamanitra manao hoe anakatoloria ny fonao, anakatoloria ny fonao. Itsy miteny manao anakatoloria kontinao rehetra na mipeo ahy, kontinao rehetra na mibanky dia anakatoloria ny fonao, anakatoloria ny fonao. Fonao mihitsy mitady afin'i Jesosy, velaro ny fonao azy androany. Genesis 7:24 avelao Andriamanitra manomboka androany hitantana ny fiainanao, hitantana ny tokantranonao, hitantana ny ankonanao, hitantana ny fivelomanao, hitantana anao any Andriamanitra androany. Ao amin'ny salamo farany 2:3 sambatra ny olona zay voavelany elony sy voasarona ny fahotany. Zany karazana fahasambarana izany tiany Jesosy ho saraina aminao androany. Eto ilay Andriamanitra mpanome fahasambarana. Fantatr'Andriamanitra mihitsy ange ny alahelonao hoe, ny ratraponao hoe, problemanao hoe, tena sitrana anao izy androany, tena me fiainana anao izy androany, dia matika petsy vaovao amin'ny fiainanao izy androany. Ty folo zay nanimba ny tokantranonao sy ny fianakavianao ho ataon'Andriamanitra ho resany manomboka androany. Androany fotoana fanaovan'Andriamanitra restauration ny fiainanao rehetra. Amerina amin'lona izy. Zao ny lasain'Andriamanitra amin'ny Joela 2:20 oneran'Andriamanitra amin'ny taona lany valala, taona ny tsy fanjariana rehetra, taona ny fampitena rehetra, taona ny faravana rehetra. Oneran'Andriamanitra zany, oneran'Andriamanitra zany. Anao fanavaozan'Andriamanitra, anao zava-baovao Andriamanitra, hokosen'Andriamanitra ny anaranao ao anatin'ny boky ny fahafatesana. Aloany any soratana amin'ny boky ny fiainana ny anaranao. Ty ny fotoana mety, ty ny fotoana mety. Ranapavy ao mandosira ny fahateserana ho avy, rahalao mandosira ny fahateserana ho avy. Tsy tompony ampitso ianao, tsy tompony afaka apitsy ianao. Vomaly isy olona nakataratasy andevenana any amin'ny fahasampiangonana. Ao fanaovana alim-bavaka maty ty zazalahy enitaona. Vomaly isy fahafatesana tetsy, tsy nanam-pony neniny fa zay ny fandaran'Andriamanitra. Tsy manozana anao aho, tena tiako voavonjy anao, tiako ny fananao, tiako anao andray an' Jesosy. Ry havana aza miandry rapitso zao toroteny teneniko anao zao, afatra nomen'Andriamanitra mandosera ny fahatezerana ho avy. Mbola afaka mandositra anao, misy tsy afaka manao ninina ntsony fa ianao afaka mandositra anao, mbola afaka mandositra anao.